be dia be nge raha lasana vavy malala amin'ny tompony olona manana ray aman-dreny. Betsaka zao tsika mahita sy mandray io manana ray aman-dreny fa efa tsy tsapatsika itsony ny fisian'ireo ray aman-drenintsika ireo amin'ny fiainantsika. Ary betsaka ny olona manevateva ray aman-dreny, betsaka ny olona no miteniteny mafy ny ray aman-dreniny, betsaka ny olona efa manao tsinotsinona ny ray aman-dreniny mihitsy amin'izao ora sy fotoana zao satria nahoana efa mahazatra azy mahita an'ilay ray aman-dreniny. Niara-mipetraka tamin'ny ray aman-dreniny tao izy nanomboka voateraka mandra-pahalehibe azy. Amin'izao mety efa manambady izy fa mbola mipetraka ao an-tranony ny ray aman-dreniny, na ny mamany na ny dadany na izy mivady mihitsy. Efa makaleo ny olona mahita ny ray aman-dreniny dia lasa manao tsinotsinona an'ireo ray aman-dreniny ireo izy. Isaka misarany ny sasany ray aman-dreny lasa faniraka ao anatin'ny tokantrano, irahana manao an'izao manao an'izao, nefa tadidio fa any ambadika any misy olona maty ray aman-dreny ka mboto ny filazantsika azy. Tsy misy ray aman-dreny intsony mipapapapa mitady fitiavan-dray, mipapapapa mitady fitiavan-dreny, petrapetraka eny aman'olona eny ahilikiliky ny olona eto seroa satria tsy misy ray aman-dreny pia mba mitady piaro eo amin'ny fiainana, fa tsy misy. Tsisy olona mavita ny vitany ray aman-dreny zany tadidio tsara zany raha lasana bavy. Be dia be ny olona manirana zany hoe raha mba teo zao dada, raha mba teo zao neny, satria efa maty ny ray aman-dreny. Fa betsaka ny olona mbola velon'ny ray aman-dreny efa manao tsinotsinona an'ireo ray aman-dreny ireo. Matetika ny toetran'olombelona raha lasana bavy malala amin'ny tompo, rehefa eo ampelantanana eo io zavatra anankiray io dia ataony tsinotsinona. Fa rehefa miala eo ampelantanana rehefa tsy hitany intsony dia eo vao manenina rehefa avy eo, eo vao manimanina rehefa avy eo, eo vao matsiaro banga rehefa